Daniela 4. Izao Nebokadnetsara dia niady am-pinaritra tato an-dapako. Nanonofy zavanampatahotra ahy aho ka nieritreritra teo am-pandriana. Fa izay hitako dia nampitebiteby ahy. Ary nanome baiko aho mba hoentina eo anatrehako avokoa ny olon-kendrin'ny Babilona rehetra, ampahafantatra ahy ny hevitry ny nofy. Voaniditra ny mpanao majika, amatsikady sy ny mpanandro ary ny emombiasy dia nambarako teo anatrehany ny nofiko, nefa tsy nisy afaka nampahafantatra ahy ny heviny ireo. Noho ny farany tonga teo anatrehako i Daniela, izay atao hoe Belteshatsara araka ny anaran'ny Andriamanitra, sady entan'ny fanahin'ireo Andriamanitra masina. Dia ny nofiko no nambarako teo anatrehany hoe: Ry Belteshatsara, filohan'ny mpanao majika, fantatro fa entan'ny fanahin'ireo Andriamanitra masina ianao, ary tsy misy zava-miafina manahirana anao, koa ambara ho ahy ny hevitr'izao zavatra hitako tamin'ny nofy izao. Fa rehefa nandry teo am-parafara aho, dia izao no hitako: indro nisy hazo iray teo afovoan'ny tany, ary fatratra tokoa ny haavony. Nitombo sy nianatanjaka io hazo io, ka ny haavony nahatakatra ny lanitra, ary tazana hatrany amin'ny faran'ny tany izy. Tsara tarehy ny raviny ary betsaka ny voany, sady nisy sakafo ho an'ny rehetra teo aminy. Tao ambaniny no nialokaloka ny bibidia, ary tao amin'ny ratsany no nitoetra ny voromanidina, ary ny miaina rehetra nahazo sakafo avy aminy. Fa raha mbola nandry teo am-pandriako aho, dia nisy anjely anankiray fatrapiay hitako nidina avy tany an-danitra. Niantso mafy izy ka nanao hoe: kapao io hazo io dia rantsano, ahitsano ny raviny, ary aparitao ny voany. Aoka ny biby handositra lavitra azy, ary ny voromanidina hiala amin'ny rantsany. Kanefa avelao ao amin'ny tany eo anivon'ny ahi-mantso, any an-tsaha ny fotony sy ny fakany, ka hodidiny fehy, vy sy alimo. Aoka ho kotsan'ny andro io foto-kazo io, ary aoka izy hihinan'ahitra tahaka ny biby. Aoka ny fisainan'olombelona ao aminy ho soloina filonan'ny biby, ary aoka izy hitoetra toy izany mandritra ny 7 taona. Didin'ireo anjely fatrapiay no hanavana izany zavatra izany, mba ahafantarany velona fa ilay Andriamanitra avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olombelona, ka manome izany ho an'izay tiany, ary mety ny olona farany ambany azy no hasandrany eo. Izany no vitako. Izao Nebokadnetsara mpanjaka, ary ianao ry Belteshatsara no ilazà ny heviny. Fa tsy nisy afaka nampahafantatra ahy ny heviny ireo olon-kendry rehetra tao amin'ny fanjakako, fa ianao kosa no afaka manao izany, satria entan'ny fanahin'ireo Andriamanitra masina. Dia talanjona fotoana fohy i Daniela, antsoina hoe Belteshatsara, ary nampitebiteby azy mafy ny eritreriny, ka hoy ny mpanjaka taminy: Ry Belteshatsara, aoka tsy hampitebiteby anao ny nofy sy ny heviny. Fa namaly Belteshatsara ka nanao hoe: Ry Andriamanjako, enganie ny nofy sy ny heviny, ka ho an'ny mpankahalanao mba amin'ny fahavalinao. Nahita hazo iray lehibe sy matanjaka ianao, ka ny haavony nahatakatra ny lanitra, ary tazana hatrany amin'ny tany tontolo izy. Tsara tarehy ny raviny, ary betsaka ny voany, sady nisy sakafo
ho an'ny aina rehetra teo aminy. Tao ambaniny no nialokaloka ny bibidia ary tao amin'ny rantsany no nitoetra ny voromanidina. Ianao io azy io, ry mpanjaka, fa tonga lehibe sady matanjaka ianao. Ny fahalehibiazanao dia nitombo ka nahatakatra ny lanitra, ary ny fanapahanao nipaka hatrany amin'ny faran'ny tany. Avy eo ianao, ry mpanjaka, dia nahita anjely fatrapiany midina avy tany an-danitra, sady nandidy hoe: kapao io azy io, ka simba ao. Kanefa avelao ao amin'ny tany, eo anivon'ny ahi-mantso, any an-tsaha ny fotony sy ny fakany, ka hodidiny fehiny vy sy alimo. Ary aoka ho kotsanandro io foto-kazo io, ary aoka iombona anjara amin'ny biby eny an-tsaha izy mandritra ny 7 taona. Izao no hevitra izany ry Andriamanjaka, araky ny tendriny avo indrindra, izay miatra aminao. Orohaina hiala amin'ny olombelona ianao, dia hiara-mipetraka amin'ny biby eny an-tsaha, hihinana ahitra tahaka ny omby, ary ho kotsan'ny andro. 7 taona no aharetan'izany aminao. Mandra-piheky ianao fa ny avy indrindra no mpanapaka amin'ny fanjakan'ny olombelona, ka manome izany ho an'izay tiany. Ary ny baiko amelana ny foto-kazo sy ny fakany kosa dia midika hoe averina aminao ny fanjakanao rehefa miaika ianao fa ilay Andriamanitra ny lanitra no manapaka. Noho izany, aoka ho sitraka ao ny torohevitro, ry Andriamanjaka, mba hatsarao ny heloka mampahotanao, fa ny fahamarinana amampiatrana kosa no ataovy. Angamba ho halavaina ihany ny fitoky adananao. Dia tanteraka tamin'ny Nebokadnetsara ny tsara mpanjaka avokoa izay rehetra nambarany nofiny. No ny afaka 12 volana dia nitsangatsangana teo an-tampon-tranony lapany tao a-Babilona ny mpanjaka, ary niteny izy ka nanao hoe: tsy ity moa ilay Babilona lehibe izay naorika ho fonenan'Andriamanjaka? Porofo izao fa lehibe ny heriko izao, ary eniboninahitra ny fiandrianako. Iny mbola niteny iny ny mpanjaka dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: ambara aminao, ry Nebokadnetsara mpanjaka, fa nesorina taminao ny fahefam-panjakana. Orohaina hiala amin'ny olombelona ianao, dia hiara-mipetraka amin'ny biby eny an-tsaha, ary hihinana ahitra tahaka ny omby. 7 taona no aharetan'izany aminao. Mandra-piheky ianao fa ny avy indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'olombelona, ka manome izany ho an'izay tiany. Niaraka tamin'izay dia tanteraka tamin'ny Nebokadnetsara izany teny izany. Norohaina niala tamin'ny olombelona izy, ka nihinana ahitra toy ny omby, ary kotsan'ny andro ny tenany. Hany ka ny volondohany dia tonga lava toy ny any voromahery, ary ny hohony dia tonga ny faraingo toy ny any vorona. Rehefa tapitra ny fetrandro, izao Nebokadnetsara dia niandrandra amin'ny lanitra, ka nody tamiko indray ny saiko. Nisaotra ny avy indrindra izay velona mandrakizay aho, ary nidera sy nankalaza azy, fa ny fanapahany dia maharitra mandrakizay, ary ny fanjakany dia miatra amin'ny taranaka mifandimby. Ny mponina rehetra ety an-tany dia tsinitsinina ihany eo anoloany, arak'izay sitrapony no ataony amin'ny anjely any an-danitra sy amin'ny mponina ety an-tany. Tsy misy afaka manohitra ny fahefany na manome tsiny azy amin'izay ataony. Tamin'izay fotoana izay dia nody tamiko tokoa ny saiko, ary mba ho voninahitry ny fanjakako dia naverina tamiko ihany koa
ny fiandrianako ama mpamirapiratako. Nitady ahy ireo mpanolotsaiko sy ireo olo-manakajako, ary naverina teo amin'ny fahefa-mpanjakako aho, ka aja miompampana no natolotra ahy. Koa ankehitriny izao Nebokadnetsara dia midera sy mankalaza ary manome voninahitra ilay mpanjakan'ny lanitra. Fa marina izay ataony rehetra, mahitsy ny asany rehetra, ary aina hetra aza izay mitondra tena amin'ny mpiavina vonana.